Reva malala, faly miarabantsika rehetra nahatratra izao zoma 10 ny volana Jona, taona 2024 izao. Isaorantsika lehibe Andriamanitra fa mbola manana izao fotoana izao isika, ahafahana mifampizara ny mofinaina izay natokana ho antsika amin'ity andro anio ity. Dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny ry havana ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity dia ny Nomery 220, ny 940 hatramin'ny 520. Mialohan'ny hamakiana sy handraisantsika ny hafatra avy amin'izany dia andeha sika hivavaka. Andriamanitra ranay tsara indrindro, endreny fifalianay, fa nahatratra izao andro vaovao izao indray izahay, notolorana ho tombonandrom-pahavelomana noho ny fitiavanao anay ka indreto velona trapamonjena, afaka miantso ny anaranao sy mideranao, mifampizara ny mofinaina eto amin'izao tambajotra ny tserasera izao. Isaoranay ianao Andriamanitra, fa avy aminao ny zavatra rehetra. Ankehitriny izay nefa dia mahatsiaro ny tsy fahatanterahanay, ny fahotanay izay tsy mendrika teo anatrehanao, mangataka famindram-po sy fiantrana, famelan-keloka sy fanadiovana, satria maloto sy mpanonta teo anatrehanao Tompo. Misaotra anao fa mamela ny heloka izay rehetra miaiky ny fahotana ianao, ka mitaona izany amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho tonga ho amin'ny fibebahana tokoa. Dia misaotra indrindra ary Tompo, ary angatahanay hatrany ny fahafenoan'ny fanahy masina mba ho aminay tsirairay avy, handraisanay hery sy tombonay finoana amin'ny alalan'ny teninao izay ifampizaranay eto. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. Hovakiana amintsika ary izao ry havana ny Nomery 220, ny 940 hatramin'ny 520. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: manangona 70 lahy amin'ny loholon'i Israely ho ety amiko, dia izay fantatrao ho loholona amin'ny fireneny sy mpifehy azy, ary ento miaraka aminao ao amin'ny tranolay fihaonana izy. Dia hidina ka hiteny aminao eo, ary izao haka amin'ny fanahy izay ao aminao, ka hametraka izany ao amin'ireo, ary hiara-mitondra ity fireneny ity aminao ireo, fa tsy hanao irery intsony no hitondra azy. Koa lazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo amin'ny ampitso, dia hihinan-kena ianareo, fa nitomany teo anatrehan'i Jehovah ianareo ka nanao hoe engane ka isy hanome hena ho aninay, fa soa no hitanay tany Egipta, dia omeny Jehovah hena ianareo ka hoaninareo. Tsy indray andro no nananareo na indroa andro, na adimina na hafoloana, na 20 andro aza, fa hatramin'ny 2 volana mipaka, dia mandra-pivoakany amin'ny vavoronareo ka harikoriko anareo, satria nilavinareo Jehovah izay eo aminareo ka nitomany teo anatrehany anareo nanao hoe nahoana re no nivoaka avy tany Egipta izahay? Dia hoy Mosesy: ny olona izay hitoerako dia lehilahy eninetsy izay mahaleo lalana, ary hoy ianao omeko eny izy mba hohaniny mandritra ny 2 volana, moa ondry amanosy sy omby va no hovonoina ho azy havoky azy, sa ny hazan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina no angonina ho azy havoky azy? Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: ny afoy va ny tanan'i Jehovah? Ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsia. Dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin'i Jehovah tamin'ny olona, dia nanangona 70 lahy tamin'ny loholon'ny firenena izy ka nampitoetra azy manodidina ny tranolay. Ary nidina teo amin'ny rahona Jehovah ka niteny taminy, dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny loholona 70 lahy. Ary raha mbola nitoetra tao aminy ny fanahy, dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity ten'Andriamanitra izay mofinaina ho antsika ity ry havana,
raha jerena ny Nomery toko 120 manontolo dia mitantara indrindra ny amin'ny fimonomonona ny zanak'Israely sy ny tomaniny izy ireo hoe te hihinana hena fa leo ny mana izay natolotra azy ireo tany an-tany efitra, te hihinan-kena sy ny vokatry ny tany hafa toy ny hoe tongolon'ny Egypta, ary mety izay no nahatonga ilay fiteny hoe manimanina ny tongolon'ny Egypta, ary naneho tsy fahafaliana tamin'izany fihinanana ny mana isan'andro izany izy ireo. Naleo ny aza hoy izy babo tany anefitra tany Egypta, nefa misakafo tsara sy mahita karazan-tsakafo maro samihafa tany Egypta, toy izay nentina nivoaka avy tany niala tamin'ny fandevozana nefa tsy mihinana afa-tsy mana. Tsy zaka Mosesy izany ranomason'ny zanak'Israely nitaraina aminy sy manome tsiny izany, ka sady natezitra an'i Jehova ihany koa izao fimonomonona ny zanak'Israely izao, ka nitaraina taminy izy, nitaraina tamin'i Jehova Mosesy ka nanao hoe mavesatra amiko loatra hoy izy reto vahoakanao reto izay nomenao entiko reto, ka nangataka fanampiana tamin'Andriamanitra izy fa tsy vitany intsony ny miaritra ny monomonina lava ataon'ireto zanak'Israely reto, ny tsy fankasitrahana izay asehony amin'ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra ho azy. Ary teo no namalian'Andriamanitra ny tomanin'ny Israely sy ny fitarainan'i Mosesy tamin'Andriamanitra. Eto amin'ity manomboka eto amin'ity 9:40 izay perikopa ho antsika amin'ity andron'ity izao, dia eo no milaza ny amin'ny teny izay navalin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Mentsika aloha hevitra izao tenin'Andriamanitra izao ary hoe Andriamanitra dia manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Misy hevitra anankiroa izay hotsoahantsika ao anatin'izany, dia ilay manao hoe Andriamanitra manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ka manao mihoatra noho izay angatahana, ary ny faharoa hoe Andriamanitra manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ka mahatateraka izay lazainy. Manao mihoatra noho izay angatahana hitantsika eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 eto amin'izao mofinainantsika izao izany. Teto manko dia raha nangataka hena ny zanak'Israely dia nampananten'Andriamanitra hoe omeko ianareo, mandra-pahaleo anareo, ary dia nambarany eto mihitsy hoe tsy ny 2 andro ny hinananareo, tsy 5 andro, tsy 20 andro aza, fa hatramin'ny 2 volana mipaka dia hihinan-kena nareo. Ary raha hena mandritra ny 2 volana izany ry havana, sady mankaleo izany no mety hiteraka aretina raha amin'ny androntsika ankehitriny izao. Betsaka iza ny olona ny hoe mifady hena noho ny amin'ny resaka ara-pahasalamana. Vokatry ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny mana izay natolotra ho azy tany an-tany efitra, dia izany nahatonga an'Andriamanitra namaly izao etaentan'izy ireo izao hoe omeko hena ary nareo hoaninareo mandritra ny 2 volana. Ary izany fanomezan'Andriamanitra izany nefa dia sady mifono famaizana ihany nefa sady fanomezana ihany koa, satria nahatezitra azy ny tsy fankasitrahana izay nataony zanak'Israely hoe zahay mba te hihinana tongolo sy voan-javatra hafa, hena, fa tsy tia mana ity foana no hitanay aty anefitra aty. Raha jerena tokoa mantsy ry havana eo amin'ny 9:30 izay efa tsy ao anaty perikopantsika intsony fa mbola ato anatin'ny Nomery toko 130 dia nomen'Andriamanitra papelika tsy tambo isaina ireo zanak'Israely ireo, ary izay ilay hena nampanantenaina izay nolazain'i Jehova hoe omeko ianareo, papelika ilay hena. Namainin'izy ireo ireny papelika ireny, natao ohatry ny hoe kitoza izany, dia ireo no hohanina nandritra ny fotoana ela. Leo ihany zareo ny farany. Ary na i Mosesy aza dia talanjona sy nametra-panontaniana amin'ny maha olombelona azy hoe aiza no ahita hena hohanin'ny reto vahoaka mahery ny eninetsy reto. Eninetsy ny lehilahy maly lalana, zaza amam-behivavy sy ny ankizy amin'izany tsy lazaina intsony izany. Izany hoe mahery ny eninetsy izany ireo olona ireo,
ka ny ondry manosy sy ny omby va no vonoina ho azy izy sa ny hazan-drano rehetra any amin'ny ranomasina no alaina hohaniny dia noho ny fahefan'Andriamanitra izay tsy takatry ny saintsika nefa ry havana sy ny fiheviny sy fihevintsika ny lalantsika tsy mba lalany dia hainy tanterahana ny zavatra rehetra. Tsy nisy nanam-po mihitsy hoe rivotra nitsoka avy any an-dranomasina no nitondra papelika marobe izay nanenika ny tany tao amin'ny tany nisy an'ny zanak'Israely izay efa ho lalana indray andro izy eo amin'ny 130 ihany manambara amin'izany hoe ary nisy rivotra nivoaka avy tamin'i Jehovah ka nitondra papelika avy tamin'ny ranomasina ary nampiahaka azy teny amin'ny toby ka tokony ho lalana indray andro manodidina ny toby no nisy azy ary tokony roa kio ambonin'ny tany izy. Izany hoe sady midadasika izany feno papelika avokoa no natevina dia natevina papelika avokoa. Rava malala izany ny Andriamantsika izany, mahay manao mihoatra noho izay angatahana ary tsy nampoiziny zanak'Israely ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy tamin'izany fotoana izany ary na Mosesy izay mpitarika tamin'izany aiza dia nametra-panontaniana fa izao nefa navalin'i Jehovah eo amin'ny 120 hoe ny afoy va ny tanan'i Jehovah ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsia. Izany hoe misy fevitr'Andriamanitra tsy takatsika mihitsy amin'ny maha-Andriamanitra manana fahefana azy. Ny zanany azy aneny meny atsika ka nahoana tokoa moa tsy homeny atsika miaraka amin'izany tokoa ny zavatra rehetra. Rava malala izany ten'Andriamanitra izany dia entina ampieritrerintana antsika koa hoe aza monomonina manoloana ny zava-misy. Ankasitrao izay atolotro ny Tompo anao mba tsy ho tahaka ny zanak'Israely hoe ny monomonina fa leo ny mana matokia azy fa hainy ny zavatra rehetra ary ananany fahefana avokoa ireny rehetra ireny satria efa aza rahateo. Izy mahay manao mihoatra noho izay angatahantsika aza fa ny andrasana amintsika dia isika matoky azy. Ary izay no ijerentsika ilay hevitra faharoa hoe Andriamanitra dia manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ka mahatateraka izay lazainy. Milaza izany indrindra ny 170 sy ny 125 izay mifampitohy eto amin'izao perikopantsika izao. Rehefa nilaza tamin'ny Mosesy mantsy Andriamanitra fa hisy 70 lahy homena ny fanahy avy ao aminy hiara-mitondra amin'ny vahoaka satria Mosesy izay nitaraina fatratra fa tena tsy zakany intsony nitondra an'ireto vahoaka reto tena mavesatra eo anatrehany loatra fa za ve ny tena voahozona tsy maintsy hitondra an'ireto vahoaka reto hitondra avy any amin'ny tany Egipta raha vakitsika ny Nomery 12 dia tena misy ny fitarainana Mosesy mihitsy eo amin'ny andininy ambonimbony eo ary dia nivalian'Andriamanitra izany fitarainan'i Mosesy izany eny amin'ny 120 hoe nidina teo amin'ny rahony Jehovah ka niteny taminy dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tamin'ilay olona 70 lahy ary raha mbola nitoetra tao aminy ny fanahy dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Ery amin'ny 170 mantsy Andriamanitra dia nampanantena hoe dia hidina ka hiteny aminao eo ary izao haka ny fanahy izay ao aminao ka ametraka izany amin'ireo ary hiara-mitondra ity firenena ity aminao ireo fa tsy hanao irery intsony nitondra azy. Dia mifameno ireo teo andininy anankiroa ireo ry havana izay entina ilazana amintsika mihitsy fa toy n'ilay voambaran-tery aloha teo hoe nitady hena ny zanak'Israely ka dia nomeny tokoa satria tsy fohy ny tanany fa mahavonjy izy eo amin'ilay 120 izay ambaratanintsika teo. Dia izany ry havana mampiseho fa ilay Andriamanitra tsy miova, tsy mivadika amin'ny teny nomeny izany, izany no Andriamanitsika. Dia ilay fanampanantenantsika fiainana be dia be ho an'izay mino an'i Jesosy Kristy zanany ka mino ry havana matokia fa mahatateraka izay lazainy izy eo amin'ny fiainantsika. Inona ny fanambarany taminao? Mampanantena inona teo amin'ny fiainanao ny Tompo? Matokia ry havana fa mahatateraka izay lazainy izy ho an'izay rehetra manatateraka ny baikony. Eo an-tanany rahateo ny fahefana rehetra amin'ny fanatanterahana izany mba eo amin'ny fanatanterahana izay zavatra rehetra hitarainantsika aminy
ka aza mora kivy izany fa mirosoa hatrany amin'ny fanompoana azy fa hainy ny tanterahana ny zavatra rehetra. Etam-pamaranana ary havana dia nambara tamintsika fa Andriamanitra dia manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ka mahay manao mihoatra noho izay angatantsika ary, sady koa manatanteraka izay zavatra nampilazainy tamintsika. Dia mahereza ry havana fa ny Andriamanitsika dia ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mbola hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay fa afaka ny fampizara sy ny fampahery tamin'izany teninao izany teto izahay. Indreto izahay Tompo, mahatsiaro fa mpimonomonina hatrany eo amin'ny fiainanay ihany koa, tsy matoky anao, tsy mankasitraka izay atolotrao, ary indrindra aza mianana sy misalasala ny amin'izay teny fampanantenana rehetra izay efa natolotrao. Eto izay dia nampianarinao indray fa ianao dia Andriamanitra manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ka manao mihoatra noho izay angatanay aza. Ny fihevitrao dia tsy fihevitray ary mitondra fiadanana hatrany ireny fa tsy loza. Ary indrindra izay rehetra efa nolazainao taminay, indrindra ny fiainana mandrakizay izay efa nampanantenainao, dia hainao tanterahana anie izany ho an'izay matoky anao tokoa. Ampianaro ary izay Tompo hifikitra aminao, hatoky ny fahefana izay anananao, satria zanakao sy asan'ny tananao izay dia adidinao hanananao fahefana feno, dia apetraka eo am-pelantananao ary ny fiainanay. Mampanjakao aminay Tompo ny fananao masina mba handehananay araka ny sitraponao, ary dia izay rehetra iainanay ety na ny hohanina na ny sotroina na ny tafiana dia hanjaka eo aminay anie ny fahefanao dia mba ho raisinao an-tananay ireny rehetrareny. Misaotra anao izay raha afaka nangataka izany vavaka izany teto anatrehanao, ary farananay izany amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: rainay io izay any an-danitra, mba masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay hanina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay mieloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana noho ny amin'izany teny izay nifampizarantsika teo izany. Raiso amin'ny finoana ary izao ny tsodrano izay atolotra ao antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitro ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.